Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy Nazareta, no iarabako anareo rehetra zay manaraka arikoa miaino zao fandaharana ndraiky hitako ny mpitandrina sy lofiny rindra amboasaon'izao. De hitondra fahasoavanao antsika ny zany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo zay mbola mifona ho antsika mitondra ny rano ny tanakav'Andriamanitra ka mahatonga Andriamanitra miaino antsika manaiky antsika ho marina noho ny amin'ny rano Jesosy ary manamaro tendrika zany sady soa lehibe indrindra. Satria moa ny tenin'Andriamanitra no dinina sy azavaina dia hivavaka atsika. Misaotra anao zahay Andriamanitra fa no fahasoavanao tantery sy fotoana zao. De misaotra ny ijerevanao ndreo olona na iza na iza misy azy eran'izao tontolo zao. Manaraka ary miaino zao fandarana zao ary hitondra famonjena ho an'ireo olona tokoa ary hitondra famelombelomana ary fivovahana ho azy mba voaomana hitsenan'i Jesosy eny amin'ireo lanitra izany. De ho anao ny dera, saotra ary voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no voazavako zany. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Raha dinihina ny toetrandro ankehitriny de fa ho avy Jesosy. Isy ny aretina eran-tany. Tsy mba hoe firenena ray fotsiny fa ny eran-tany tratran'ny aretina. Ao ny loza ny totra-drano, ao ny horohorontany, ao ny aretina maro samihafa. De fa fantatsika fifantombotra ny fiavian'i Jesosy. Ary tokony andinika koa ny mpivavaka satria misy teny fanambaran'i Jesosy ao amin'ny Mateo 7. Mateo 7 ndraiky amby roapolo ka hatramin'ny 3 amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: tsy izay rehetra manao amiko hoe Tompoko, Tompoko no hiditra ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony ndraiky zay ny an-danitra. Maro nanao amiko amin'izany andro zany hoe Tompoko, Tompoko, tsy efa naminany taminareo va izahay? Tsy efa namoaka demonity taminareo va izahay? Tsy efa noasy be taminareo va izahay? De ambarako ao maromarina hoe tsy mba fantatra akory nareo hatretr'izay, miala amiko nareo mpanao meloka. Reto olona resahan'i Jesosy Kristy de olona tena mivavaka. Anao tompoko, tompoko, ary tena mafana fo satria araka ny teny hoe naminany taminareo zay zany hoe nandeha nitory namoaka demonity taminaran'i Jesosy nanao asa lehibe. De ninon'ireo olona reo fa hoe rehefa mandeha mitory izy namoaka demonia izy nanao asa fametrahan-tana masisa marany de ao amin'i Jesosy tsia. Hoy Jesosy hoe zay manao ny sitrapony ndraiky zay ny danitra. Ato amin'ity babaly toy ny sitrapony Andriamanitra. Maro ny olona malala tsara ny teny Jesosy hoe zay mahatratra amin'ny farany vonjena. Araka ny voalaza ao Mateo 4:20 zany teny zany. Mateo 4:20 ny andininy 4:20 andininy 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa zay mahatratra amin'ny farany vonjena rotorina amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ity voavolombelona amin'ny firenena rehetra efa ho tonga ny farany. Tsika de manandra fa zay mahatratra amin'ny farany. Izy ireo mahatratra amin'ny farany. Voalazan'ny Apokalipsy 4:12 reo olona mahatratra amin'ny farany. Satria ankehitriny de be mitory fa tsy ilaina tony mitandrina ny lalàna. Diso de diso zany. Zao aloha tena Andriamanitra eto aminaran'i Jesosy hoe Apokalipsy 4:12 indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra sy ny finoana an' Jesosy. De fa raha amin'ny anaran'i Jesosy nandraisantsika izany teny zany de hazava amintsika hoe indro ny faharetan'ny olona masina de zay mitandrina didin'Andriamanitra sy finoan'i Jesosy. Magaga fa zao le didin'Andriamanitra ny voalaza melono ny finoana. Raha makany amin'ny Romana 7:7 atsika de ny finoana no tsy nirena mafy nambara fa amin'ny alalan'ny finoana no aneken'Andriamanitra antsika ho marina. Amin'ny alalan'ny finoana no mahatonga antsika esan'ny fanamasina. Eto nefa lalàna no mandeha meloa ary manamarina zany ny Apokalipsy 2:20 andininy 7:20. Apokalipsy 2:20 andininy 7:20 aminaran'i Jesosy manao hoe
de teza tam'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha iady amy zanany sisa zay mitany zay mitandrina andidin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Mbola ny lalàna ihany voalaza voalohany eto ny didity tetra amindreo olona zay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy ny devoly Satana. Mazava ho azy satria hahazatra amin'ny farany reo olon'ireny. Ny finoana dia tsy manafoana ny lalàna mihitsy. Vao mainka mampiorona araka ny voalazan'ny Romanina 7:30. Romanina 7:30 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany manao hoe koa mahafoana ny lalàna amin'ny finoavantsika sanatria zany fa mampiorona tsara ny lalàna itsika. Misy olona de milaza mihitsy fa hoe tsy ilainy antsony mitandra ny andro sabata fa Jesosy no lasa sabata. Tsy marina zany. Jesosy ny tompony sabata sy mpanefa azy. Fa tompony sabata ny zanak'olona, Jesosy ny zanak'olona tompony sabata io. Ary voalaza fa any amin'ny tany vaovao sy lanitra vaovao azy mbola tandremana ny sabata araka ny voalaza ao amin'ny Isaia 9:20 sy 3:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 9:20 sy 3:20 de mbola tandremana mihitsy ny andron'ny Paska sy ny sabata any. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao zay ataoko no haretin'ny taranakireo ho Iavé. De toy zany koa no haretin'ny taranakareo sy narinareo. Ary isaky ny voalombony sisa ny sabata de ho avy nofiretra kokony atriako Iavé. Mazava tsara eto araky ny teny Andriamanitra eto fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao izay ataoko no haretany ahatro anatrehako ho Iavé. Mazava tsara io teny io. Ahatro anatrehako ho Iavé. De nambara ny toizan'ny teny manao hoe de toy zany no haharetany taranakareo sy naranareo. Ary isaky ny voaloam-bolona sisa sabata de ho avy nofiretra kokony atrehako ho Iavé. Mbola maharitra. Azany zahotra mitranga miseho fa diso raha misy milaza fa hoe ny sabata sy te fa ao anatin'ny didy folo. Ekena ny didy voalohany, faharoa, fahatelo, ny efatra de lazay fa tsisy 5, 9, 7, 8, 10 ekena. Mazava tsara ny tenin'ny Baiboly amin'ny Jakoba. Toko faharoa araky ny teny voalaza eo. Jakoba toko faharoa 9:12 sy ny 10:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na iza mitandra lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloko am'izy rehetra. Tandremana ny rehetra fa ny sasany sekena na ny sabata sekena diso amin'izy rehetra. Zereo tsara io teny io. Averiko na mandeha fa na iza no mitandra ny lalàna rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloko amin'izy rehetra. Fa lainanao hoe aza mijangajanga nanao hoe koa aza mamono olona. Fa raha takiny tsy mijangajanga ianao kanefa mamono olona ihany de mpandika lalàna ianao. Raha vao diso amin'ny anankiray de mpandika lalàna. Ankehitriny dia andinitsika ny amin'ny hoe Adama voalohany sy Adama farany. Mifandray amin'ny fitsanganan'ny maty io. Le fitsanganan'ny maty mantsy ny olombovonjy amin'ny fiverenan'i Jesosy. De zao voalaza amin'ny Korintiana voalohany 5:20. Korintiana voalohany 5:20 raiky amby 50 ka hatramin'ny 3:50. Korintiana voalohany 5:20 raiky amby 50 ka hatramin'ny 3:50 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo avy a Nazareta manao hoe indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy ody mandry avy koa isika rehetra. Fa vetivety ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany de hovana isika rehetra. Ho tsofina ny trompetra. Ary maty atsangana tsy ho lo intsony. Ary isika hovana. Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafo ny tsy fahafatesana. Ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafo ny tsy fahafatesana.
zereo tsara zany a nofotsika mety lo ty sy mety maty ty de tsy andova ho any amy lanitra hovana tsy mety maty tsy mety lo zay mivoalaza ary zay indrindra ny voalaza am'ty korintiana voalohany toko 5 ty raha mamakitsika indininy 2 amin'ny anaran' Jesosy Kristy Tompo manao hoe de toy zany koa ny fitsanganany maty afafy amin'ny fahalovana izy atsangana amin'ny tsy fahalovana dikany hoe afafy de maty amin'ny fahalovana izy atsangana amin'ny tsy fahalovana fa ho azy zao atsangana tsy mety lo zao lo de ao lasa vovoka lo raha rehefa ho azy so atsangana mahagaga zay no mahandramanitra n'Andriamanitra mety atsangana maty tsy ho lo intsony andininy 7 ny anaran' Jesosy Tompo afafy amin'ny fahafahamboninahitra izy atsangana amin'ny voninahitra afafy amin'ny fahalemena izy atsangana amin'ny hery raha dinitika hoe afafy amin'ny fahamboninahitra izy satria nahoana mpanota mananota izy de maty afa-boninahitra ary atsangana amin'ny voninahitra atsangana ho tonga zanak'Andriamanitra atsangana ho tonga zanak'Andriamanitra tena zava-dehibe misy zany afafy amin'ny fahalemena izy afafy satria nofo atsangana amin'ny kery lasa olona araky ny fanahy zany hoe olona araky fanahy tsara amitsika zao Jesosy Kristy rehefa nitsangana tamaty tsy mety maty intsony tsy manan-kery amin'intsony fa fatesana tsy mahatana azy ny rindrina tsy mahatana azy ny zavatra rehetra fa de zao olona araky ny fanahy minakana nefa izy azo sapaitanana kanefa kosa manana fahefana hafa mihitsy azeny mahatonga ny teny eto hoe afafy amin'ny fahalovana izy atsangana amin'ny voninahitra tonga zanak'Andriamanitra mazava tsara ty andininy 7 ty afafy amin'ny fahalovana izy atsangana amin'ny kery atsangana izy afafy izy maty izy lo fahalovana fahalemena zafady malemy satria olona nofo malemy de zeo atsangana amin'ny hery amin'ny alalan'ny herin'ny fanamasina nanganana azy lasa tonga olona araky ny fanahy ny andininy 7 izy zava tsara ny tendrimanitra eto amin'ny anaran'i Jesosy Korintiana voalohany 5 afafy tena araky ny fomba naina izy atsangana ho tena araky ny fomba mpanahy raha misy tena araky ny fomba naina de misy tena misy araky ny fomba or fomba mpanahy dikany hoe tena eto de vatana afafy vatana araky ny fomba naina izy raha nanao ny Adama Andriamanitra volavolainy ny tany tonga olombelona saingy tsy mbola velona tsy mananaina fofony ny fofinaina mahavelona de navela zay le hoe mananaina ny olombelona rehetra zany de mananaina avokoa fofony ny fanahy mahavelona de velona averiko na mandeha ny andininy 7 io afafy na maty vatana araky ny fomba naina izy ratsagna no ho vatana satria tena no ato aloha araky ny fomba mpanahy raha misy tena na vatana araky ny fomba naina de misy araky ny fomba mpanahy koa mazava tsara fa Jesosy Kristy raha tsy mbola maty de lasa tsy mahatsapa zany hoe non naninakanina izy manaintaina izy fanombona mety maty fa rehefa nitsangana tamy maty izy dia tsy henontsony zany fanaintainany zany tsy mahatana azy ny elanelatany ny rindrina tsy mahatana azy ny fasina tsy mahatana azy ary voalazy eto mandeha araky ny fomba mpanahy araky misy ny araky ny fomba naina misy ny araky ny fomba mpanahy tamy Jesosy mbola tsy maty tananana ny fomba naina izy rehefa maty izy ka nitsangana de lasa fomba mpanahy zay zany nitsangana hoe hafa mihitsy
misy eo am-baiboly misy ola tsy manandalo fahafatesina tahaka ny Eli kanefa tsy maintsy novan'Andriamanitra tsy mety maty tsy mety lo izy hana n'lay vatana fombam-panahy fo mahazo miditra any an-danitra lasany izy azay mivolaza am-baiboly noako voalaza fa maty de nalevon'Andriamanitra kanefa efa nitsanga tamaty izy miprofo ny nitsanga tamaty izy rehefa tany an-tenimbohitra Jesosy niaraka amy Jaona Petera Jaona Jakoba de niseho teo Eli ary Mosesy resaka tamy Jesosy manaprofo zany fa efa nitsanga tamaty koa zany a Mosesy fa novana tsy mety maty tsy mety lo afaka andova ny lanitra zatra mahavarina zany mahavarina de ahoana ny am'zany hoe adama voalohany sy adama farany am'zany zavatra zany fa ketsika aloha ny andiny 5 minaran Jesosy any Korintiana voalohany 5 andiny 5 manao hoe arak' zany koa no voasotra hoe adama voalohan-da natao mananaina adama farany natao fanahy mahavelona adama voalohan-da de adama vadiny eva ho fonina fofonaina mahavelona adama farany Jesosy Kristy tsy mba fofonaina fa fanahy mahavelona fanahy no tonga tao amy mariny torotoronona de niteraka an Jesosy andiny 9 anefa tsy zay amin'ny fanahy no voalohany fa zay amin'ny mananaina de vao zay amin'ny fanahy tsy ny olo araky ny fanahy no mipotra voalohany fa le mananaina aloha tsy maintsy zay ny fandehany satria le mananaina ovana tsy olo araky ny fanahy rehefa avy eo fa tsy koa le olo araky ny fanahy ovana lasa mananaina de tsy mety mazava tsara ny teny eto anefa tsy zay amin'ny fanahy ny voalohany fa zay amin'ny mananaina de vao ao amin'ny fanahy tsy mety raha avy eo amin'ny avy amin'ny fanahy va makatao mananaina fa vao amin'ny mananaina vonoina le mananaina de mivoaka am'izay le araky ny fanahy zava-dehibe de zava-dehibe mihitsy zay ary ny olo am' Jesosy de lazaina fa hoe olo araky ny fanahy araky voalazany Romanina 5 Romanina 5 ary andiny ny fahasivy amy anaran Jesosy manao hoe fianareo tsy eo amin'ny nofo amy fanahy raha ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo fa raha misy koa tsy manana ny fanan'ny Kristy de tsy azy izy fa raha Kristy no mitoetra ao anatinareo na de maty ana aza ny tena noho ny ota dia fiainana kosa ny fanahy noho ny fahamarinana zareo ny andiny fahasivy hoe fa ianareo tsy eo amin'ny nofo amy fanahy raha ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo ma mitafirofo ara le olona de amin'Andriamanitra izy io olona araky ny fanahy ary am'le lala mitsangana amy maty miaraka am' Jesosy fitsangana miaraka am' Jesosy satria misy fitsangana maty tsy eo am' Jesosy ny fitsangana ny rasy fanahy de mbola hofatantsika ao arina de mazava tsara ty andiny 9 ty anefa tsy zay amin'ny fanahy ny voalohany fa zay amin'ny mananaina de vao zay amin'ny fanahy ny andiny 7 ny olo voalohany avy amin'ny tany de tany ahoana ny dikan'izany ny olona voalohany zay ny forona avy amin'ny tany de manana amy fiainany ny olo araky nofo ety an-tany zay ny tena dikany raha mamaky teny frantsay tsika de zay ny tena dikany ny olona voalohany zay voaforona tamin'ny vorona tamin'ny tany de manana amy fiainana araky ny nofo ety an-tany zany hoe malemy mora resy ny fakam-panahy manao adalàna mibetsaka ao ny mangalatra ao mijangajanga ao mamoan'olona ao miteny ratsy ao manao ny zavatra raha tsy fanaraka ny sitrapon'Andriamanitra zay le mahatonga an'le hoe ny olo voalohany avy amin'ny tany zany hoe ny forona avy amin'ny tany de atany zany hoe manana ny fiainany araky ny eto an-tany ny olo faharoa de avy any an-danitra Jesosy de avy any an-danitra ny tonga kibon'ny Maria de zao fiainany fanahy tsy fahasoavana izy de fiainana araka ny lanitra ny anantety ambonin'ny tany tsy nanota izy volaza amy baiboly fa tsy mba nanota Jesosy vakitsika any amy Petera voalohany 2 zany Petera voalohany 2 ny andininy fa 20
ka hatramin'ny 20 petera voalohany toko faharoandininy 20 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy mana hoe fa inona no laza raha tahiny kapohana noho ny fahatsony ianareo ka mandevitra am'izany fa raha tahiny manao soakosy ianareo ka mitondra fahorina sy mandevitra de zany no sitrak'Andriamanitra fa ho am'izany no ny antsonanareo fa Kristy azy efa nijaly hamonjy ianareo ka namela fianara ho anareo mba naran'ireo ny diany zay tsy nanota akory sady tsy fitaka teo ambavany tsyno tsara tsy mba nanota tsy mba misy fitaka teo ambavany ary nampahoriny nampijaliana izy mba namela fianara ho anareo zay tena fa ho am'izany no ny antsonantsika fa Kristy azy efa nijaly hamonjy ianareo ka namela fianara ho anareo mba naran'ireo ny diany zay tsy nanota akory sady tsy fitaka teo am'vavany ary mamaky ny tena am'roapolotsika de manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy raha nitevatevana izy de tsy mba ninevateva raha nijaly dia tsy nandrahona fa nanolotra ny adiny o amin'ny tsara marina zany le tita tao amin'i Jesosy ary ovana toy zany ny olo ao amin'i Jesosy mba tsy hanota mba tsy hanao adalàna vakitsika 7:7 minaratra zay amin'ny tany de tahaka ilay amin'ny tany zany hoe ny olona zay velo eto amin'ny tany de velona tahaka ny Adama tamin'izy velona teto amin'ny tany araky ny nofo zay ny tena dikan'izany de tahaka ilay amin'ny tany ary zay any an-danitra de tahaka ilay any an-danitra eto misy ary zay any an-danitra izy reo any an-danitra reo raha mamaky ny Efesiana toko faharoa tsika 9 ka hatramin'ny fahela misy teny toy zao iza mariny reo olo efa any an-danitra Efesiana toko faharoa 9 ka hatramin'ny fahaenina Efesiana toko faharoa 9 ka hatramin'ny fahaenina aminaran'i Jesosy manao hoe fa Andriamanitra zay manan-karena amin'ny famoram-pony alehibe amin'ny fitiava zay nitiavana antsika na de fonombola maty mifahatsona isika de nahavelo antsika niaraka tamin'i Kristy fa soavana namonjeninareo ary niara natsangana sika ka niara napetra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy ny olona mino zany de milaza hoe vombo miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana tsy za tsy novelo fa Kristy very tanaty ka ety ambony tany zay saingy zao manana finoana koa izy fa niara vombo tamin'i Jesosy niara maty tamin'i Jesosy niara nalevina tamin'i Jesosy ka rehefa nitsanga tamaty zao de niaraka natsanga tamin'i Jesosy ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa nampiakarany an-danitra Jesosy de niaraka nampiakarany an-danitra ao amin'i Jesosy izy petraka any an-danitra ao amin'i Jesosy eo akaikin'Andriamanitra ho an'ny olona mino zany de efa any an-danitra amin'ny finoana ao amin'i Jesosy izy eo akaikin'Andriamanitra ary zany mahatonga azy tsy sa manao rasy na manao adalàna ary zay ny mahatonga ny teny ato amin'ity Korintiana voalohany toko 10 andininy 7 tapany voalohany manao hoe zay amin'ny tany de tahaka ny amin'ny tany le olo avy forona avy eto amin'ny tany de manana fiainana araka ny eto tany ary zay any an-danitra de tahaka ilay any an-danitra izy le any an-danitra reo olo efa mino any an-danitra izy na de ty ambony tany izy aza dia manana fiainana araka ny danitra miova amin'ny fiainana mana fitiavana araka Andriamanitra finoana tsy maintsy tsara velatsiny ary ovan'Andriamanitra homendriky ny atao hoe zanak'Andriamanitra tena zava-dehibe tokoa 7 atony ny hitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endriky ilay any an-danitra koa satria nanana fiainana araky ny nofo i Adama de zay olona mino araky ny maha-olombelona zany de nanana fiainana araky ny nofo araky maha-olombelona kanefa rehefa natao Andriamanitra amin'i Jesosy izy niara-maty tamin'i Jesosy afaka am'le olona araky ny olona voalohany maty le olona atao amin'ny le olona voalohany atao amin'ny Adama de lasa olona ao amin'i Jesosy ndray izy le olona faharoa le Adama farany lasa ao amin'i Jesosy le Adama farany izy adely tana zavatra be mihitsy ka mana fiaina araka Andriamanitra zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina toko 5 Romanina toko 5 nandiny 4 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy fa ny fahafatesana nanjaka hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Mosesy ny tamin'le zay tsy nanota tahaka ny nanontany Adama azy zay tandindon'lay ho avy Adama vadiny Eva de tandindon'lay ho avy satria nahoana nalaiko ho faty izy mba amonjeny ny vadiny Jesosy keo nalaiko ho faty mba amonjena ny olona mino rehetra eran'izao tontolo zao zava-dehibe io ary anjarantsika mahatoky an'izay ka de tahaka nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany nitondrantsika ny endriky ny ety an-danitra mana fitiavana manampy ny olona mangoraka malahelo tsy manaratsy tsy tezitra
fa ny olona zay betsaka mivavaka nefa mora teritra mora sotroka mahatonga ny ola sasa amteny hoe zany hoana izy mba mpivavaka aloana ihany tsy mivavaka ryavana ny olo am' jesosy de miova mana toem-panahy araka an'andriamanitra mana fandeferana malemy fanahy mana fitiavana araka andriamanitra sy finoana ary koa manana zany hoe kerin'andriamanitra zany ny olo am' jesosy ara de tanteraka ny teny jesosy hoe sitsano marara tsangano maty tiovim-boka atsangano maty misy anteny mbola tatia madagakata ny tsiro mandidy de nisy azakely folo taona la tsangano sofy tamy maty de tanina rivo koa vonganona volana jiolay teo vola taona raiky amy roa arivo olo efa maty o alevina netin'le olona teo am'le mpiara-miangona de hoe mba tsangano amy maty de avao de oka aloha hiataka eo de mivavaka le rahala de andriamanitra sitraponao zao matoa mitendra etonreto de avao novana mitsangana tamy maty le raha matoa gaga le dokotera saikaniano formol hoe nahoana navilany ty de tsy nampindro zany tsapainy jereny daholo natao scanner gaga izy fa lasa nanahaty vaovao le olona ale raha matoa de nyteny hoe jesosy no nananganaty tamy maty betsaka ny olona sitrana amin'ny aretina misy rahalahy any amarsay any tsy hanona ny anarany ah fa sy nataony dokotera tany marsay ho faty tonga tety madagasikara anaovana vavaka vela sitra somantsara vela tany marsay izy mbola tsy vita batisa koa raha fa efa nitorina filazantsara de nandray famonjena ary lany dokotera tany azy de gaga mihitsy hoe ahoany zany ary eo dokotera anakoroa tany a de lasa nino zany hoe misy zany andriamanitra zany mandrak'zay ny famindram-pony mialatsiny tsy afaka tantara betsaka satria manahirana ny amin'ny fanjakana français dia ohatrany tsy de mino loatra zany hoe jesosy kristy zany akabiazana fa misy mino ihany so atsika andriamanitra mandrak'zay ny famindram-pony amen vavaka tsika sotranao zay andriamanitra famindram-ponao sotra ny fahasoavanao sotra ny fahatanterahany zao fampialara zao fotony zao ka daonao ny dera sotra ny voninahitra amin'ny anaran'i jesosy tompo sotra andriamanitra amen alleloia de manoma voloma firatra ndray tompoko fahasoavandriamanitra ao amitsika ary amin'ny anaran'i jesosy kristy no anaovako velomanareo amanaraka ny raitsika ary mba samba vohony tseran jesosy eny am'reo lanitra avokoa isika rehetra sotra tompoko